radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tsy azo veroka. Nosoratany Vombona Varungy. Ho velominy Rakoto, Faly, Sinaizy miaraka amin'ny Niravo, Vanitsoa. Nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy Olosoa. Zay inona indray ho ny tiany zanako lazainy angotianay ry neny a. Efa tokony nandeha sao zay fa nesy data be resaka be tao anefitra tao ka mbola miresaka fiainana aky zay a. Ndreto ngotianareo efatra menadary tandremo ny fametsifetsinany kely fa hitan'Andriamanitra eny ny atao a. Miteny azy zay aza matahotra dada fa efa voaraiko ny afatra hoe aza loha samangina ny jerena fa Andriamanitra tapoloha. Ahoana koa? Ye teny hoe ny dalany tsy ambakaina fa Andriamanitra no atahorana. Sotra betsaka tsara tena voaraina tokoa ny anatra ny mena ianao a. Tsarovy a fandriny fitaratr'ireo zandrindreo ka mahaiza mitondra tena mba olomalina. Mandehana amin'izay re tsy mamonjy fianarana fa sao dia tara eo ihany a. Jere tsara ny zandrindreny an-dalana eny sao voadona amin'ny fiara na lasan'ny olona. Eny misaotra ry dada sy neny a dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anareo. Misaotra kia nareo koa toraka izany. Ampiantainy ao loatra reny zanakao reny ry lanto a. Sao dia tokony ho lanjalanjaina ihany. Tsy adala kia ka tsy alalan'izay tokony atao sy mitafahoatra. Tiako ny zanako ka tsy maintsy ataoko izay mahafaly azy sy mahafapo azy avy ety amiko. Tsarovy ingery manana fa ho azy reny no antony ikelezanaina fa tsy ho adino koa ianao e. Ka mitoy amin'izay indrindra moa zany ny resaka ambarako aminao manaraka e. Mihaino anao ary ry lanto. Zao e. Nanapa-kevitra fa amin'ity taon'ity dia hanampy asa indray fa ohatrany tsy hahavelona antsika intsony io asako io rehefa miamitombotombony ireo zanantsika ireoko. Mihebetsaka kokoa mantsy ny fandaniana araka ny fitombon'ny taonan'izy ireo. Zany hoe sady asa ao amin'ny toeram-piasako amin'izao fotoana izao io no hitady asa fanampiny. Ka ahoana ny hevitra amin'izany ry manana? Ka tsy misy ambara firy satria marina tokoa ny voalazanao e. Ka zay eo a. Raha zay ny hitanao fa mety dia tsy maninona. Ray mpianakaviana ianao ka azo antoka fa tsy hanao afa-tsy izay azo ny ankonanao. Matoka ny fanapahan-kevitra ao ary lanto a. Vony fanohana aminao ana dia hoe io varobarotra amin'ny masaka io aza no ataoko. Amboary tsara fotsiny fandaram-potoananao sao tsy araka amin'ny fanenjehana azoko. Aiza daholo nareo rakizy e. Tonga dada sady nitondra zavatra ho anareo. Ary iny zato mampiantsoantso anao zato ry malala. Ary tao taratara ianao zany. Fa misy inona? Andray sao kosa ve dada voto. Ndray taloha sokafy daholo fa misy zavatra ho anareo dimy mianaka ato hoe avy eo tsika miresaka. Ya hoe? Samy maka ny anjarany. Andraso. Efa navahako moa reto zavatra retoko. Tinena? Andraso aloha hoe tio an'ny mamany a dia tio an'ny zanany vavy matoa. Ary angaha efa natao sady izy telo dany tsy mba avika. Efa mivaly kosa nge zaho e. Efa matory daholo ry zareo. Akanjo a. Dia tia pataloha. Ay e. Tiako be daholo reto. Zany? Sady tonga dia hitako hoe atonina. Misaotra ry dada malala. Ao aloha mamikely fa tena fantatry ny dada mihitsy nge mety anjanany. Ary tsy tianao kosa nga ny zavatra nentiko ry manana mihenahena fotsiny ianao a. Maninona tsy andramana fa jerijerenao fotsiny eo. Mandona loatra amin'ny foko sao zavatra ataonao aminay vady aman-janako zao ry lanto a. Misaotra indrindra fa sambatra tokoa izay manana anao ary afaka mirehareha fa tena manana ray mpianakaviana tompona andraikitra sy mahavita dia tokoa. Na dia tsy mpanan-karembe azy sika fa mba fianakaviana tony ihany dia vitanao mampisambatra anay. Misaotra. Aza misoabady zany ry manana fa adidiko ange zao e. Eny e. Faly rehefa akasitrahanareo nataoko. Sady mba afara ny volana koa nge ka tsy rary ny vera mba hoe mivimbona an'izay zakako akoatr'izay tokony ho vidinao reny mpianakaviana e.
Ranomasim-pifaliana ny azy ry dada fa mba velo kosa irara ka na za koa zange voadona ny foko e. Misaotra ry dada. Tsy adininy dada mihitsy mivimbivimbina toy izao rehefa farany volana. Jereneny fa tsara be ty akanjonkanto kely ty. Mahafatifaty ery izao mijery azy manao an'ity a. Koa tsy lanta amin'ireto zavatra be dia be nentinao reto daholo ve ny karaha manao ry lanto a. Aiza kosa kiny isy an'izany a. Arezany an-dady. Rehefa mahazona reto mianaka dia izay ihany fa niangy mbola tsara daholo ny eo e. Fa nreto ranjara misy boky sy document samihafa entinao manomana an'io bakanao io a. Misaotra dada. Fa zao a. Ny angatahana aminao fotsiny dia ny fiezahana natratra ny bakalorea. Mba hoe vao manala dia tonga dia afaka e. Eny e, hitanay tsara aloha ny fahaizanao fa na izany aza tsy dia tokony atoko tena be loatra e. Misy sakafo azontsika hanina amin'ny sachet tsy ry manana ka zareo fa tsy laozanao mangina eo fotsiny a. Dada ange fa tena manenjika diana mihitsy ilay akanjo vidiany dady e. Tena tonona tsara kosako. Dia mba mianara tsara fa izay ihany ingeny mba takiany dada aminareo zanany manaova mihoatra noho izay iray aman-dreny. Efa tena miezaka be mihitsy ary dada. Izay mihitsy. Hitan'ny dada? Isan'ireo telo voalohany tamin'ilay fanadinana teo nge ahy e. Za nge voalohany e. Ay kosa. Tsy doka tena fa raha ny fahaizako a dia ho afaka soma tsara. Izay aloha fandeasa indray tsara daholo a. Tsaro fa fitaratra ireo zandrinao ireo ianao. Raha tsara ny ataonao a dia mba hanao ohatr'izany koa izy ireo. Nga tsy mianatra nareo no ohatry mbola hitako ety amiko a. Efa indray izay fa dada vonona maraina fa tsy ohatry ny isan'androko. Ka tsy izany fa misy fivoriana tsy ara-potoana ampiasana ka izay no andehanako mialoha e. Andraso vetivety aloha dada. Misy inona ry anjara ha? Ka misy rovitra izany ange ny lobaka dady e. Nga tsy misy hafa. Izay izany mahatonga an'ilay mademoiselle latala ampiasana iny milaza fa hoe aleo no karakarainy aho rehefa tsy karakara ny vadiko. Tsy mampanina azy rovitra kely ihany fa rehefa mitafy aho dia izay aleoko izany miafitra izay ny zanako. Ve izay rovitra kely io ry anjara. Tsy manino fa nga moa ny olona dia adinika ny eo akory e. Izay fa raha rivo e. Masto dada. Mampalahelo ahy ilay dadanay. Zarisary ery ny fitafindra amin'ny taninay vady aman-janany. Angamba tsy iny ny olona tsy mahafantatra hoe izy ny dadanay. Toy ny tsy kasin-dalitra ny fitafianay ary mitovy sokajy amin'ny zanako manan-katao eto tanàna na any an-tsekoly izay ankizy na zanak'olona mpanan-karena aza. Tena tianay vady aman-janany aloha ray dady iny. Tianay koa izy na dia komosomosy aza satria no izay zanany ihany ny anton'izany. Voa amin'ny betanaka nga ny zanako vavy sa avariana amin'inona e? Neny koa manaitra. Indrina izy sisa no andrasany ankizy. Saotareo. Eno a. Fa nakaizy neninareo teo ry anjara ha? Ka lasa niantsena vetivety hono izy ry dada. Izany angamba ry zareo ka. Ndry fa nga ianao tsy niasa ka momba an'izay mihitsy zao no ilako resaka aminao ko. Ndolo tsy kesianao resaka kely. Karakara aloha ty laoko ty ry anjara fa resaka kely aloha izay sy dada. Eny toko. Misy mofo sy zavatra azonareo hoanao dia zara hoanareo ankizy. Eny toko. Ka resaka mahasosa resaka mandreraka e. Raha ny fahitako ny endrika dia lasa zavatra tsy mahafaly ianao a. Nomena taratasy milaza ny fampijanonana amin'ny asako ahy. Miatra manomboka amin'ny 2 volana mitsidika ry zany. Fandroahana kolaka moa zany le izy. Lozy zany. Nga tsy lozy. Anga ianao nanao adosoana sa inona ny anton'izany? Zavatra ololo ny fantatro fa anton'izany satria misy amin'ireo mpiara-miasa no miresaka mangingina amiko.
mahafantajavatra ny sasany amin'izy ireny tsoroka aloha fa tsy nanao adisona ahy. Voalohany dia resaka vehivavy. Manao sipy ianao? Manaja sy mity anao ary manana ka tsy tady fitiany akafo zany tsony tsy zany manao sipa fa nitaly. Misy vehivavy mbola tsy manambady zay ampiasana io dia iny mpiasa voaingana izy io. Tsara tarehy amam-bika le tovavy ka mifaninana amin'ny côté azy ireo rangana tovolahy ampiasana. Dia anisan'izany nitaly anay ary efa sipany mihitsy moa zany. Tsy haiko fa mila resaka amiko foana ny tovavy io. Raha tsorina moa zany dia hoe taramiko izy. Tena tsara tarehy tokoa nge izany matohatra amin'ny tale aza babony. Nahoana ianao tsy niaraka taminy nefa mba nitsikiny vitana hoe tiany. Hatramin'ny vao mivaditsika nge ka hatramin'ny farany ivaditsika dia tsy hampirafy anao zany ahy. Tiako nareo vady aman-janako ary tiako ny tokantrano ka tena tsy sahako zany ry manana. Betro izy hoe ivery le talefa hoe zany maka ny sipany satria misy mitantaran'izany any aminy hoe mpisipy zasy io tovavy io. Manaratsy sy manisira ary mila ranoranony amin'ny ataly ireny ka mino ery le rangahy. Sady mitohy amin'izany moa zany le faharoa ireo mpanisy ireo dia tiaka ny toerako io ka manao zay fomba rehetra nalana. Io nge le toetsaina raiky tapisaka amin'ny malagasy le hoe ory avamanany. Tsy faly aminao zany ny olona raha fa mba hoe mihoatra kely na mitovy aminy ianao. Ka azo torinany amin'ny sampandraraha momba ny asa nge zany ry lanto hoe zavatra tsy ara-drariny zany. Oka ho amin'izao ihany ry manana fa tsy tianan'olana amin'ny olo loatra zany ahy. Hiala raha izany takin'ny vintana ka inona nefa ny antony mazava ny soratany eo amin'ny taratasy fandroany. Tsy nomeny sady tsy naky. Laza vava ny nataony. Inona kosa moa no soratany eo izy ka hoe nangalatra ny vady keliko. Fa zao tokoa ry manana. Lazako zavatra ianao. Ny eo amin'io fiasana io nge ka tsy maintsy raha nitaly ny mpiasa vavy ireny zany ataony sakaizany zay vao voaray. Mampalahelo koa zany toetsainy zany. Zay le izy. Eza moa ny lehilahy sasany amela ny vady ny asa raha izaniko. Dia anao inona nefa hono ianao raha sanatria miala tokoa? Aza sanatriarina tsony fa tsy maintsy hiala ary manana. Hitady asa ary tsy maintsy mahita fa maty koa ianao e. Na ireny manao manevra ireny ary nge hitako dia azoko ataoko e. Eny fa na dia tarika kosa aza dia ataoko daholo kia. Tsy maintsy veliko nareo e. Aiza kosa ki dia izany aoko hiala ao tsainao zany fiheveran'izany ry manana. Tokony tsy fidy asa tsony amin'izao vanim-potoana sarotra diavin'ny firenena izao e. Zay hita dia atao na dia hoe tsy mifanaraka amin'ny mari-pahaizana sy ny traikefa azy. Zay mahasoa ataon'Andriamanitra ry lanto Eny ary. Kivy mihitsy aky amin'ity resaka asa kehitriny tika. Fa misy inona indray ry lanto to mampatahotra zany resaka ao zany ka. Tena manambany mpiasa sady tsy manaja an'izao ny mpiasa io fiasana misy amin'izao io ka aleo hiala ka. Maninona? Zany dia ahoana ny tohany? Inona moa ny tohany io fa dia hitady asa vaovao indray ary. Fandininy amin'izao anie zao ianao niala indray fa tsy fanajana ny zotony ahoana nefa izany ataony zany sao mba azo le ferina ihany ry lanto Ka reny efa hitanao reny tsy mahazo repona congé. Tsy ara-dalàna ny fotoana fandavana karamana dia misy taratasy fifanarahana mazava zao azy. Eo koa ny tsy fifanajana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa. Ny kitakita sy ny sisy. Raha hoe ny kitakita sy ny fanambaniana aloha iny mba lefitra ihany fa ty resaka karamity tena tsy tatiko e. Aiza ve ka ohatrany hoe misambo bolany amin'ny mpampiasa ny tena dia arirarira sy ampiandrasiny lavo zao foana rehefa hoe tonga ny fotoana fandraisam-bola. Sady ny orinasa kehitriny koa anie tsitsy ianao zany fatany fa betsaka ireo mpitady asa ka tsy hanambitamby aminao amin'izany mihitsy izy. Izany no mahatonga ny olona hivarotra amoron-dalana ko. Arona tokoa mba mandeha aloha ny varotra ataonao hatramin'izao aloha dia mbola mandeha fa tsy hay mihitsy atsoatsy. Fa ahoana kia misy zavatra tsy milamina angao. Ka misy fihetsika sy fiteny zany tsy azoko ataon'le raha matotompon'ny tsena ho faitsika io e. Zany ve? Tsapako mihitsy fa mialina izy. Hitany fa mba mandeha mantsy ao mivarotra.
tsy afaka amintsika malagasy mihitsy te ory avamanany ty araka ny teninao. Ka zay nge hoa inona daholo ary zao olana rehetra zao e sady izy io ka tsy maintsy zakainy ny zanak'olombelona zany voaozina ve tsika matotonga ity ka tsy maintsy milanja ny zoganavy ny olombelona rehetra fa isan'ny manamaivany zany ny vavaka e tady asa vaovao indray zany ianao. tena mitady ho leo an'ity mitady asa ty ary malala na de hoe manana traikefa amin'ny asa koa za de mbola sahan-jalahy iny ke manao tsinitsinina tadiaviny jalahy de vozina amin'ny endriny vaovao indray mimpiasa ka atony amin'izay tiany atao ary izay tsy mazaka de miala fotsiny zao. Mahereza fa vonona ifanoana aminao izay vady aman-janakao e. Eny ary andeha tsotsotra aloha malala andiniana amin'ity fiainantsika ity a. Zay izy tia mianaka fa andeha iantsanareo matetika any alavitra any fa aza malahelo. Oe ny telefona ny dada ty saika adino ohatra tokoa no iveriko fifaty-aposoka nge izy iny zay zany fa mahita zay de davina ary vady malalako mirarosoa indrindra. Etsy aloha ro ny dada daholo nareo rehetra endre tsara nareo raka izy eny dada mianara tsara fa tsy kely soroka amin'izay asoanareo dada tsy malaheloelo zany fa mbola iveriny dada fa tsy hoe hipetraka any akory. Ka mandehana amin'izay ianao fa sao sasany andro ihany ny ranto e. Paipay dada de sova ty. Miandrolona ngala lanto zany sa ive ka président ihany ary tena variana be ny enareo zany raha lanto miandrolona tokoa raha président fa mahavarina indray de sady fahavretrany mponiny tanànatsika de mandreraka angaty ringo hoe zaty fako eran'ny tanàna président de tena gaga mihitsy ary ngaty efa mba miezaka mametraka dabapako ihany any foko tany le olona mihitsy risety iny tena tsy azoko izay any an-tsaina any tena marina moa ka raha ny fijeriko azy président any amin'le resaka toe-tsaina mihitsy ny hitako hoe zay mihitsy zay lazaina zay angaty sady zao koa tsy ampy ny fanabeazana no tsy mindraraza tiany atao aminy ny olona amin'ny fitandromany fahadiovana zany ko aloha ray fa raha tadidinao ane de efa niresahantsika atao amin'ny fivilipokon'olona nge ny momba ny fahadiovana ety saingy de mbola zao ihany foana ve arona aloha président so de mba hoe ohatra hoe reny mpandalina ny vahiny reny kosa mandoto ity ka zany aloha ao anatiny ihany ko zany fa raha ny rano maloto sy ny taimbary masaka ary ny fakofako atokantrano kosa angamba tsy an'ny vahiny kosa ringarananto eny marina aloha zay ka jereo zao reny tovolahy kely sy ankizy vavikely reny ka tsy tahotra tsy enatra de ariny eo amin'ny arabe eo ny midotrakondrony tsy fantany mantsy fa mety andratra olona iny raha ohatra ka misy mahitsaka ka mihevitra nge zao izy hoe ze fako ely iny ve de andao sy dikany iny tsy fantany nefa fa ny herikerika mahatondra drano ka raha samy manipokely oatra zao nge ny tsirairay ary samy mihevitra hoe zavatra kely ve de aninona de tsy isy tanàna dio zany eto amintsika président raha zao ny eritreritro ningaranampa de mbola kely mihitsy ny olona de tokony ho fulany manodidina azy ho tio fahadiovana satria tsy ho folaka tsony ny azo rehefa lehibe vao ahitsy ny mpamboly marina aloha zay de mibiloka ka tsy mamokatra le azo avy eo fa manitra avo raha ohatra hoe voankazo ahoana président dia ametraka fanontaniana hoe ny fahantrana ve ny mahatonga ny fahavretrana sa ny fahavretrana ny tena mitondra ny amin'ny fahantrana satrotratro sa mifanontaniana zany eno te andrositsika malagasy nefa kamo mandray andraikitra fihetsika kely entina amin'ny tandrony fahadiovana aza tsy vita sikako mana tena mirakla ny akabiazantsika malagasy nangaty angamba angady androso raha tsy nisy ambatan'olona mihitsy mandray andraikitra mifanometsy ny ampitoerana fotsiny tsika kivy amin'ny sainan'ny akamaroantsika ty ary angaty tena marina moa mahafany ringe zany resaka reo mianakato zany miala tsiny aloha nanapatresaka
salama daholo. Koa moa mbola tsy niaontsika androany. Manaona président. Izy le nandrasako président ka amba andeha zay zany hoe mbola hamonjy taxi borosy mantsy zay zao ka sao de tarafingiana raha mijanonjanonako. Hitanao ihany ny fiara mitohany eto amintsika. Zandritako. Mba hitady ravinahitra any amin'ny faritra any zay mantsy. Mety zany ka. De mirarosoanareo hita zay tadiavina ary. Misaotra indrindra raha prézy. Zay fa de mandraka eo ni. De soavadiary tongava sondray e. Saotra président. Nanaona ihany le tsy le resaka vato raikitra ihany ve le fiarahantsika miasa amin'ireo mpindratraka ireo ka manahirana be le izy fa hoe anoro-tokana angeo ny carré ireo ka tsy misy vato mivoaka raha tsy hoe manafina nga zany matahotra ny fizavana aminy nefa zalaka tena tsy mety mihitsy ny fiarah-miasa ary nanaona koa nefa ny tany amin'le taria varatra tarika ka ohatra mitovy ihany ny vaovao etintsika raha izany vahoana nolazainy zalampitrandraka tany fa tsy maintsy manana taratasy ara-dalàna avy amin'ny fanjakana ony vao afaka mitrandraka any ka tsy olana zany randranto ahoana izy afaka miditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna angetsika ka rehefa nitafa elaela tamin'ny drala tany ange de hoe ahoana nitantarainy drala fa taratasy mifono afetsiny omen'ny fanjakana io zao le izy tsy maintsy manome ampahany any amin'izay mpanome taratasy fahazon-dalana mpitrandraka tsirairay ka kolikoly amin'ny endriny vaovao ange zany ary maninona nefa moa raha manao tsokosoko zao raha ny fitantarany dralany resaka tamiko ireny de tena mahazo tokoa lory zalam-pitrandraka hoe ao daholo na ny vatso na ny volamena zany ve eny ireo karazam-bato rehetra azo avadika vola moa zany de ao daholo za aloha ohatrany tsy de te hiditra amin'ny zavatra kimaizimaizy na rindranto sady misy fepetra tsy ho zakatsika mihitsy ny lazainy tamiko ka tsy aloha ve miafy kely na manao kimaizimaizyna kely de tafity hipiry anota nefa tsika ndranto tena tsy tiako ho velomina amin'ny zavatra maloto kosa aloha ny vady aman-janako de tsy mety indray zany iny fa aleo mitady hevitra afaka sa tianao ny ho resaka vato ihany aloha nareo ka efa hoe tsy mety zany le izy de aloha ajanonako ka tsy hoe voatery rehefa tsy makasitraka ngia de anaraka ny hevitra kosa nareo randranto mety koa ary raha hoe samy mandeha samy mitady tsikako dia ahoana re zany fa ahoana ihany ty fiainantsika ty raha lanto zao to zay atao rehetra ve rangaka mandamoka avokoa tena kivy mihitsy amariny ka nazaha koa zangerindranto zendrana ihany hoe nahoana loatra ary zay atanam-botsitra ny nantenaitsy azy zao zany inona indray zany no ataontsika manaraka ka raha za aloha raha lanto no anontanianao ny hevitra de aleo mihitsy mody de ahoana ka andray mahita zay tokony atao zao ndranto ary maninona aloha raha mialanenina tsika ny tiako tenenina de hoe atao daholo zay hita ty fa tsy mifantsika amin'ny fahaiza-manaontsika ihany na hoe mijanona amin'ny zavatra itsika andao mba tsy vato ihany koa ny mahasoana sy atao misy antony mahatonga an'izao ry lanto fa mbola hanody azy reny zany ty fa iza indray ny mendrandrato tsiny eo zao ka reo mpilalao fiainam-bahoaka ireo ka reo mpilalao politika tsy mataotody no ny ady lahy politika ange mampatra ny voaka madinika tahaka zao zao tsikitika mipapapapetsero fa ry zareo kosa misonoko eo ambony fahefana tena kivy amin'le toetsainy zareo raha lanto fa na izany aza ngerindranto na eo aza ny ady lahy politika rehefa le vahoaka mihitsy koa nkamo de tsy tafavoaka nga moa ny mpitondra fanjakana nandrotsaka vary raika apaoko ao anaty volaninao ka za ndray aloha de milaza aminao raha lanto fa tsy miala amin'ireo zany fa hony fa tsy fantatr'ireo ve hoe manimba ny fiaina amin'ny malagasy atapitsitsy ange ny fitiavantenany sa kosa hoe efa biby sanatrika tsy manam-panatsony na misy aza mikorotana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana noho ny ady lahy politika araka ny lazainao teo de tsy tokony hanao an'izany ho sakana eo amin'ny fiainany vahoaka madinika sy tsy manatsiny ny olona mihitsy raha ngaty mikamo fa tsy ahilika amin'ny hafa zay nge le mahavoantsika rindranto ahilika amin'ny hafa ny antony tsy aombiaza atsika
Ary nareo koa rehefa tsy asa de leo rangamy sarakitsika fa za tsy maintsy mitondra vola ho an'ny vady aman-janako vao miala ty a. Hitako mihitsy fa tsy tokony hiaraksika rangaha ty a. Tsy mitovy ny hevitra e. De resaka tsotra zany ve Ralanto de ampiakatra nareo takso ka tena tsy mety tsy mety. Mba milaza ny zavatra tsapako fotsiny a de ho ady soko ve zany? Rehefa tsy asa no alehanareo ty fa hiady hevitra politika de mandehana makany Antananarivo miona amin'ireo mpilalao politika e. Araka ny anarana etsonareo azy. Zany no anasana vangy eto. Ina ny lasa feo nareo rehefa tsy hitady vola? Leo aloha miaraka Ralanto fa tsy resaka momba an'izany intsony a. Nareo koa mora tezitra tsy. Zao ndranta. Efa niresahako tamin'ny tompotrano ny fikasantsika hiala eto aminy rapitsy vao marimbe ka asa rehefa vonombonina nareo zao. Ralanto fa hono angamo azo atao no milaza ny fotoana andehanana amin'ny olona tika ohatran'ny eno hoe tsy fanao eo zany satria ny sasany amin'ireny manana sain-dratsy. Efa reko ihany aloha zany feo zany saingy reto olon-dreto kosa ve de avitininy amintsika hoe ohatra mba olona tsara izy ireo ka tsy hitako loatra hoe inona ny antony ana fiainana an'izany ka. Sady tsika kongerindranto atao amin'ny trano ka tsy rariny ihany ve zany marina aloha zany ka zegny io fa zany fa vonina mihitsy na de zao de zao tsika manaingy vonina lalandava fa ny hevitra hitako Ralanto hoe ahoana ka tokony anatsindray zany tsika raha tsy naomba ny teto an'ireny vohatra fianaratso sa ve ho any lakaka tsika. Any mantsy tena malaza ny fitrandrahana safy. Any mantsy malaza ny fitrandrahana safirako. Io ihany mantsy zao ny vola malaky. Ka aleo aloha tsika ho any amin'ny tanàna an'izany be karoko zany fa antonge misy fitrandrahana ao no le rangaha fampiatrana. Aiza tokoa zany toerana zany aloha mialohan'ny resaka. Mbola tsy dereko mantsy le anarana. Io zany le niresadresahany tamin'ny fakomaly iny sa oviana moa iny le nareo sizy niaraka. Zany mihitsy ka. Raika amby 700 kilometatra eo miala ny Fianarantsoa renivohitra izy io. Zany zany hoe ato amin'ny faritra ny Fianarantsoa ihany fa ao anatin'ny faritra Tsimotsinana any amin'ny distrika amin'ny Vangaindrano zany. Ary tena lavitra izy zany lavidavitra aloha ka mety ho ampy amin'izany ve ny vaditsika? Ho ampy amin'izany aloha ny vaditsika hoe rehefa tsy mahomby ihany tsika vao makany lakaka marina hoe akaiky ihany aloha lakaka raha mitaha amin'ny Vangaindrano satria eo amin'ny 300 kilometatra mahery kely eo miala eto. Any mantsy be olona ka tsy de mahasarika loatra fa zao Randranto ohatra misy zavatra mahasadaikatra ihany ho ahy. Hoe ahoana indray zany? Angaha misy olana indray sa? Zany hoe tsy maintsy hiditra amin'ny sehatra tsy ara-dalàna zany tsika satria zany no mahatafita ainganako. Zany hoe manao afera moa zany. Za tena tsy te hody amin'ny tanapolo ny Ranto. Ralanto tsy hainao indrindra ve ny nanalavitra ny zavatra kimaizimaizina ka inona indray ty lazainao? Ka ho elange raha ohatra ka anaraka ny marina sy ara-dalàna eto foantsika ny fotoana andehanantsika ty koa voafetra satria tsy maintsy mba mody tsika so ataon'ny olona hoe namboly kokoa ty nivatsy raha teo miamanify sa hoe janona maritra ty tsika Ranto sa tsy janona maritra ty tsika no andao andehanao azany afiranga zany ka trandraka tsokosoko ange zany no ataotsika. Mazava ho azy Ranto fa mety hoe tsika mihitsy no mirotsaka tsehatra na mividy mora ny vato azon'ny olona de mandafa an'izany amin'ny vidiny ambony amin'ireo vahiny. Raikitra zany Zany tsika Ranto ka loza ke Ralanto fa misy sakana hono ao aloha araka ny filazan'ny mpamily. Tena manomasika rehefa tsika zany Oay ka ny pneu raha voatifitra ka miandry izay hotohiny eto zany tsikako. To voatifitra ke zany mpamily zany tena loza ty marina Ranto reny misy olona maromaro milanja zavatra fa ny anaty ala Ralanto basy sabatra ary antsilavo reny aza metsika fotsiny fa aloha arahana zay lazainy.
Ohatra marina, tena voatifitra le olona sakivoakandrositra. Tena tsy mahatao tody reto izany a. Tsy misy miteny tsony ato anaty fiara fa miandry izay ataony tsy vahalary eto. Teo amin'ity amoromarana ity ve miainako farany eto tany. 10 kilometatra tsy idiran'ny fangandrano tsy misy an'ity araka ny nambarany toranga akaiko makaty eto. Koa zany toala maisyketroka angesany andro zany ahoana koa ary natongatany mampatahotra atika dia zarery no mamindra amin'ity toerany ity amin'ny andro alina. Inona koa zany ohatra misy lehilahy milanja basy lehibe io aloha io. Andriamanitra o aiza aleo manao taridositra ka. Oe ino fa manaraka izy tratra ny amarina ataony eto amin'ny lohako ny basy mahetsika itata fa misy ary anjara eny nanofy ratsy nitofiry ny olona tamin'ny basy dia navotany dada ary tena tsemboka be mihitsy angendry izany matahotra ary neny ataony teny hoe dadindry teo fa ahoana le nofy avy miara-matory amiko atony eny dia tataraiko an'ilay izy ka. Dia ahoana le zaza miara-matory amiko fataiziny eny mety sady tokoa aloha ka nisotro rano tao an-dakozia na eno andriny ikako ary aza mikofokofoka be fa manaitra ny zaza miara-matory andry io ka zara ary izy tsy taitra tamin'ilay ika teo tena manao torimasin-jaza marina dia atao rehefa andro vo amin'ny roa sasany latsaka 5 maraina ane izao ry anjary aza dia malahelo any dadindry dia tsy manofy azy tsony iantso azy tsika ara-pitsony mihitsy rineny izay araina ny andro mba hitsoko any dada zange rineny ka tsy nahita torontsony taoriana ny nofy iny fa naninona tsy nahita torontsony tsy haiko fa lasa tany amin'ny dada foana ny saiko nandinika ny fitiavana anay zanany tao matahotra satria sao dia sanatrika misy antony ny nofy indry nenika fa ahoana tokoa aloha le nofy mialohan'ny atsotsika ny dada hitaneny nanofy nandeha tamin'izany toerana akodaoda be zany dia zarery no nandeha tamin'ilay lalana fa tsy nisy olona mihitsy tamika teo nefa dia nisy nanaraka ary tratran'ilay olona nitondra basy dia nambana ny teo amin'ny lohako izany ka iny izy itifitra iny natosika dada tamiko tsy haiko hoe nipoitra avy azy izy fa fanosihany an'ilay rangano nahitako azy dia mipoaka ilay basy dia tapaka teo ilay nofy dia izany antsoantso ny dady iny reneny mety hoe misy dika amin've zany ary mety hoe misy fandraisany amin'ny diandry zareo any ve ozy izy ndre indraindray aloha ny nofy dia tanteraka sy hoe misy dikany saingy to tsy takatro izay dikany izany mba tsy hampiasa saina loatra atsika aky dia andeha atao hoe nofy toy ny nofy rehetra ihany zany aleo aloha tsona amin'izay izy to tapaka ho azy fa ahoana rineny andraso hoe averina tsona sao dia nray izao ny olana numero nantsonao dia ny 1 2 3 2 aotra 2 aotra 5 3 azafady apetrao ny afatra ao arin'ny bip tena mamoly finday izy na la ny charge izy koa ngeny laza fa akany amin'ny faritra afaka mety izany koa no antony aza hitako ka nisy nahazo azy ireo andry nenika
oviana koa izy ny tsy tratrantsotran'izao hatramin'izay nandehana an-tany. Aleo fa merina iantso matetika azy fa mba mety lany sazana misy olana ny herinaratra any aminy any. Mety hoe fandrifiny zavatra ihany koa anie izao tsy fahazahoana azy izao sy ny nofindre. Fa aleo tsy ataontsika tsaina loatra. Tonga teny am-pivarotany ny ramatotompo-tsena ny lasa fa ilaina amin'ny herinandro ny senany ka tsy maintsy mialoha izay. Tena loso ity marina. Indrisy rera malagasy ory avamana no tsy namelany mpialina raha tsy fongana ny fidiram-bola kely ny mianakavy. Dia tsy fantany ve fa hiteraka fahavoazana ho an'ny hafa ary mety hamotika amin'ny fiainan'ny hafa ny fitiavan-tenany. Eny atao ahoana fa masy mandidy amin'ny fananany ny olona. Ny loza koa dia tsy tratranso mihitsy lanto nandritra ny tontolo andro iny. Tsy hita mba hizarana ny loza miseho aty. Sanatria koa ve dia nisy zavatra nahazo azy? Za hitako. Anjara izao dia nilaza fa tsy mifantoka amin'izay fianarana no ny sainy no ny fieritreretana indray. Tsapako mihitsy aloha ny fitiavan-drainy azy ireo e. Sambatra ihany izy manana ray ity zanaka. Ndinika eto fa tsy avelan'Andriamanitra ivelona amin'ny tsirariny aho matoa voasakana ny fikasana ihany ho aferan-tany be karokaka. Dia lasa n'ilay tsy manjary tany daholo tokoa ny takely tity aminay mirala. Na ny telefona aza tsy namelandry zalara tsy lasany avokoa. Misavainy hatramin'ny aton'akanjonay rehetra. Tena dahalo mantra ireny matoa nyrofony daholo izay zakany tanany ka. Fa saika loza koa nahazo ny ranto tamin'ito. Saika tsy nanome an'ilay telefona matsy ny dalaka. Saika voatifitra teo amin'ny lohany raha tsy nifompona tamin'ilay raha tsy nifompona tamin'ilay jolaray aho. Zany eo ihany fa fitaintainany ny any an-tanàna izao no tsy laitrako. Aty koa tsisy telefona azy ifandraisana. Izay raha teo tavela ty akodaoda ty. Dia inona moa izany fa dia ody amin'ny tanapolo izay mirahalahy raha ho tafodika. Ataona fa tratry ny tsy fidiny. Ny vahatsy kely nentina taty ny efa-jifan'ny jolaam-panakan-dalana. Ananena ary neny mikampilasany tomanany tokotany iny. Avy tao mitady izy iny. Asa izay zavatra nilany-kanto azy fa tririna no azon'ilay zazavy any aminy. Angamba voafelaka koa matoa ny tomany takany iny. Izany nefa izao saika mpanosony azy amin'ity taratasy momba amin'ny fianarako ity. Dia andeha ao aminy ve zany? Raha zalo indray dia tsy miditra ao mihitsy fa ndraso rapitso e. Mila fanginina hono mantsy izy raha nyresaka efarany tao. Azafady ary aloha neny a. Eo mba asiosiny kely ary ty taratasy ity fa sony andray mandray mantsy ny takiana ato. Tsara e, taty izy. Fa niady anganareo ry neny a. Fa inona mahatonga ny dadanao an'izany? Tsy miady ankizy izay fa mila fotoana andinihany an'izao fiainantsika izao hono izy a. Efa nanafatra izy fa ilay zandrinareo koa moa mitsorika ka tsy hita faranako. Sorona fa mitady irona amin'ny adany resaka indraindray. Efa miezaka ny tsisiny izany mihitsy akia. Azo mendry itsiny izy fa sahirana ny saina amin'izao tranga miantra amintsika izao e. Izany ve? Andeha hiverina hianatra lesona izany raha izany ka.
Mikisa ianao fa tery aka. Finina foana ty mampikofokofoka anao ty. Fandriana malalaka io ko tery ahony. Efa miraiky ambe 10 alina lasaka minitra vitsy zao nefa mbola tsy mahita tory ihany no mikofokofoka ao. Ono ary manana inona tsara tokoa moa ny asanao tika fa marary anga ianao sa mamo e. Zandro. Tsy tianao nga le asako sekretera. Mba manana fahaizana azo ampiasain'ny tadavana asa ihany anga za ty fa tsy hoe bado akory e. Tsy tiako analavitra ny zanako matoa varivarotra tetỳ tanàna tetỳ ihany. Mieritreritra atao am-pandrinato hoe le tovovavy iny na tonga voaroka tamin'ny asako. Sipany mpampiasa izay. Ianao koa nilaza fa lehilahy le talehanareo sady hoe efa lehibe ihany ozy izy ianao. Sahiratsaina momba n'izany saiko ka izay ny tsy mampahita tory ary ry marina. Karaha azoko tsara zany resaka zany dia mihevitra koa ianao fa tsy maintsy mifankaty amin'ny lehibe ho tambo ny fandraisana ho mpiasa. Azonao tsara mihitsy ny tiako ambara ry manana. Mahagaga koa nge hoe mora nahita asy ianao amin'izao andro sarotra amin'ny fitadiavana azy zao. Fa sao dia heverinao vehivavy tsy misy dikany ary ihany ho hanome mivatako kilalaon'ny hafa mba ho tambiny sakafo ho an'ny zanako e. So heverinao ho tanora manandrina fiainana koa mpampiasanay ka isarigaigy amin'ny resa-behivavy. Reny antitra reny mihitsy raha matotiny ny sarigaigy fa tsy ny tanora. Hitako amin'ile antodao aminay mihitsy zany. Ka tsy mitovy ny sain'olombelona ary lantona samy antodà aza. Olona mivavaka angely rangam-pampiasanay izay e. Everin'le raha matoty fa tsy olona manana toerana amin'ireny fikambananao am-piangonana indriny nga zany dangazanika tsy madio noho ny akanjo fotsaloran'izany talena izany isan'ny alahady ange ny oram-panaly. Azanony ihany izany resaka izany fa mangina fotsiny ianao rehefa tsy atory fa tsy maneringely leo e. Okifanaza rangatia. Inona koa ary mampiaka-peo anao amin'izany eo e. Tsy hoe raha tesitra akory dia ho marina nge. Ka za tsy afaka handefitra manana ny rariny izany. Tsy hoe rehefa tsy miteny koa ny olona dia hoe diso foana fa ho marina ho azy izay lazainao. Izy akory anga ny araha-tory aminao fa aleoko mamelatra tsetsy amin'ny tany vehivavy jangas. Rehefa maraina ny andro dia manatona mpisabo fa lasa daly ianao rangatia. Inona tsara hoe raha matoty? Inona koa zao tabataba n'ity andro amin'ny 12 alina zao. Nao rehefa resaka ho fianarana lesona mbola tsy mahita tory any amin'ny tabataba ny zareo. Manala baraka koa izy mivahajanika. Tsy hitako mihitsy ilana rindrina efatra raha mbola tory manodidina fiainana totokantrano. Izany efa lazaiko anao izany e. Ino ny lamba dia manofisa mamy eo amin'ny tany eo ary aza fanelingely. Ny alina mitondra fisainana kosamy mandiny teny e. Inona ny resahanareo sy le rangahinika? Ohatry ny tsara resaka tokoa iry mantsy nareo. Inona moa fa tsy resaka fiarahamonina ihany e. Fiarahamonina manaona loatra re zato ny fampitsikinareo amin'ity andro ariva e. Ka nisy mpivady ny ady an-tsena hitanay izay dia izay ny resahanay e. Ay izy koa nahita an'ilay tranga iny. Nampitsika anay indray dia ny famoahan'ilay rahamatony tsy ambaratelony teo masom-bahoaka. Taolana moa ny nifiko sady natsikaiky ny fihetsy moa izy koa mamika vao maika na ampomone ny fomba fiteniny. Afa baraka tanteraka le rangavatany. Resaka tsy fampiseho masoandro rehetra izao no nivoaka. Mivoaka daholo ny tsy ambaratelon'izy mivady sy ny tokantrano dia izany koa hoe dia mampime. Olona miady sy miteniteny foana dia mahafaly. Tsory fa resaka fitiavana ny resahanareo fa tsy mody manambomboatra resaka eo ry manana. Mangatsika ihany ty sakafonao fa ano aloha fa aza manao resaka mahatonga ady eo Oviana tamintsika koa nisy resaka ohatran'izany. Manomboka mandreraka mihitsy miresaka aminao tsika. Ary io any fa tsy misy ilako an'izany. Ary manomboka izao raha matoty ino anaovako resaka ohatr'izany rehefa tiasy manady zany zanako dia ampy azy zany. Ny vady zany raha matoa ary soloina foana. Andrema. Sisy olana. Sao dia mba nisotro toka tany ianao ty Rolanto Ty angano nanome vola isotoko toka ka fa manina mihitsy ianao ty Izany mihitsy ohatra ny sorosorena lafo zao. Nataoko ihany tsy teny fa tafa ohatra kosa nataonao sao dia ianao aza niady tamin'ny vehivavinao tany. Mangina fa kendraiko ho faty eo Mifona
Dada Sineny, avelao izy ry dada, fa misy avelao izy. Tsy nanaka fa resaka ifanazavana fotsiny dia tsy natanany foko aho. Resaka ifanazavana ve dia mefara mifanakendana kosa mifona aminao anaka fa diso. Dada, tokony tsy izany hoe fonanao fa neny. Ka lazao amin'ny fonako hoe atory aloha fa tena rera-tsaina sady maraha be koa izany lohako izany. Andray, mangina neny fa ina nefa nahatonga an'izao e. Ary dadanareo e. Eo e. Mangina amin'izay dia mandehana matory fa ataoko ireo rahareo. Mianarindrila sy mafaly leo ataoko ihany. Eo fafako ny ramason neny. Mahasosotra mihitsy koa iny dahady fa lasa kizitina fahatany. Aleo ataoko reto fa tsy manina akory ka. Efa nianatra lesona ange aty eo e. Efa akaiky ty ny fanadinana bakalorea. Nefa dia korotandava ny ao an-trano. Tsy ho zana la fanadinana fa matahotra ny tsy ho afaka noho ny korotan-tsaina amin'ny ady lavantata Sineny. Efa zatra afa-panadinana sy mitazona ny lohany foana goaka. Aleoko tsy misy toa izay tsy ho afaka. Mila tsy ho zakako tsy ny ady ato. Ho aiza nefa. Tsy misy havana eto Antananarivo fa any ambanivohitra sainy amin'ny faritra any daholo. Raha nisy nefa teto. Moa izy indray avy amin'ity fiainana efa sarotra ity. Fantatro fa tsy satria samy mizaka ny fahasairana ny rehetra. Samy mba manana ny manahirana azy koa. Dia inona reno ataoko e? Hiaritra ato ka azo areditsaina sy tsy ho afa-panadinana sa hirenireny ka ho very faty. Manomboka izao dia hiova ny iainako. Taloha dia niezaka nanafina ny adiny sy nanajana izanana izy ireo tamin'ny adiny saingy ankehitriny kosa dia eo masonay mihitsy izy ireo no mifanaratsy sy mifampikasitanana. Niezaka nandefitra neny taloha fa nanohitra kosa taty aoriana ka vao maika avy be ny ato an-trano. Lasa tsy azo iresana intsony dada. Tsy tandroko izany. Nakaiza ny zanako raha matolo nataonao ha? Nakaiza? Naza koa aza nge mba ketraka aiza ny zanako e. Aiza ho efa roa andro izao tsy noditsony. Efa nitady azy afa tsy hitako mihitsy izy. Ny asako aza najanoko mihitsy no fitadiavana azy. Tsy raha iko izay asanao any e. Tsory amiko fotsiny fa namidinao ny zanako raha matotia. Fataro matika anao raha tsy tonga eto ny zanako raha rivo. Mampitandrina zay. Aminao arery lanto fa tsy mahita azy Hitanao amin'izany fa misy zavatra hafahafa mihitsy eo ambadika izany teninao izany. Hafa hony tsory amiko afa nampanambadianao lehilahy-mpanankarena ny zanako ka hakanao ofany. Mbola veloko ny any zanako na tsy manana fidiram-bola mivaingana azy fa reny asa tselika ireny. Tsy anterako amin'ny hafa ireny fa zany mahatonga azy ireo tetỳ an-tany. Tsy maintsy zany mamono tenao famelomana azy. Fataonao iny fa viry lanto tiako ny any zanako raha matoty ka tsy misy hafa mainy izay nikitikitika azy. Niza maty andrano fanakaiza ny zanako maty maty mifona ary lanto fa tsy nanao an'izany vonjeo ka tsy teny zany eo nakaiza ny zanako. Vehivavy tsy vanina mihitsy ty. Mpivarotra zanako tapahako amin'ny tena mihitsy ty papia. Eo ndray ty dia mody maty eo. Everiny famonjy azy angamba. Maty sary ty eo
tena ho faty mivadiko ao président raha tsy tonga any an-trano any fa ahoana avy zany evo tonga ao trano izao ka izay no nanatonokanao taty tena ho fatiny tokoa fa efa tsy menatra mikasitana anahy izy tena loza zaniko losasa dia tsy mifidy zavatra mialezana izy fa izay tandrifo ny tanany dia hidaroany ahy avokoa tena loza zany saiko mihitsy hoe mitady ho lasa dala ve mivadiko sanatrisa ahoany nisy na misavy tany amin'ny tany nandehanany tany ary ny aloha ianao hoe mitady vahaolana ty aminao apresto eno oka aloha zay ny ranomasy fa hitady vahaolana tsika oka aloha zay tsy ny ranomasy mantsy no anafaka anao amin'ny faholiana ozy niry zay ka zao aloha sotrokely aloha ty rano ty mba ampitonofonao sotrokely aloha ka izao efa eniko siosy ihany anie zany famonoana vady ataony nato zany fa inona tokoa aloha ny olana aminareo fa ohatra ny tena miova-be mihitsy ny adala fa tsy zany ny toetrany isan'ilay mpianakaviana tena fitahatry mihitsy mantsy izy ho an'ireo mahalala ny toetrany nefa dia zao ve sisy no ataony vadinao fa ahoany izy inona ka tsy karotro fa taoriana nikorotana teo amin'ny asany nampivazy hitako miady saina mihitsy izy momba ny asany ka isaka ny tsy mahomby any amin'izay alehany ihany dia sorena tokoa nanomboka nampiakapeo izy ary milaza ho marary an-dolava lasa mora tezitra koa izy ka zao mifarany famonono zao zany lazaiko hoe manomboka ho lasa dalanga ny adala zany ange raha matoa manana ka tsy mahalala ninninina tsony ka tsy voatery ho adala izy fa angamba mikorotana fotsiny lohany amin'le famelomana amin'ireo zanany kosy fa mahavaky loaty iza vonono raha tsy tonga ho ny anjarako inona ny hevitra président zany aloha zao arono raha miaraka makany amin'ny arotsika dia miresaka aminy aleo fizano andamany resaka atao ahoana moa fa sendra ny zazana tiako tena tsy mety mihitsy ny andehananao any président fa sary-piary koa ne izy iny hatramin'izany koa ve fotra daholo ny toetra ratsy fanao ny taloha ankehitriny indrindra hevitra hafa mihitsy aloha dia tafina fa raha izany dia vao maika tombony olona ka aleo ary ianao aloha matoy aty aminay raha fahitako azy dia za no iresaka ny aminy sa ahoana izy ianao eny sarotra eny aloha nytoerako amin'izany sao dia lazain'ny olona hoe ho sipaka eo indray ianao ka zay ny antony ka ahoana ny atao anao izay farafahaizako aloha andresy lahatra azy nefa mampanahy mantsy zany toy ny hoe mandrahoana anao zany izy zay ny tena manahirana mety ho vonono faty mantsy ianao aza matahotra momba mivadiko ianao fa tsy ho sarotiny amin'izany izy aloha ka ahoana saotra indrindra ray président fa manana ray aman-dreny tokoa manana anao tena ray aman-dreny tokoa ianao engane ka ahita rariny aminy ianao eny tsy misy tokony isaorana zany fa zany ange no adidiny ray aman-dreny amin'ny zanaka mandray anjara amin'ny fanampiana ny mpiarabelona amiko mba hampifaly ny foko sy hampilamina ny fiarahamonina zany raha mihevitra ny hafa ohatran'izany koa ireo mpitondra antsika fa tsy ho tia tena dia angamba mba ilamina ihany ty tantsika be olona mandro ty misy manindrona be sa foko zany fa raha matora manana fa maninona ianao mandalo fotsiny ihany angamba izany ka so dia tsy maninona ve ianao zay dia mahazo aina dia mba misy vola kely any aminao any aloha ry lanty fa efa ho laniny aty amiko no vary nefa efa ho laniko no fatrano koa ty efa tokony aloha fa sao dia alan'ny tompotrano eto indray Andriamanitra vandravandra be fotsiny fa tsy miteny izy ny tsy mivolana fa maninona ary ty vadiko ty dia mbola antaniko ihany ve izy misy volana apetraka le ramatotinga aty amiko ka azafady raha natezitra anao ny resako mialatsina ny elingelinanao ramatoty misy voly ty vidiananao haninao anjanako fa tsy anao akory ary tandremo hitako mihinana ny volako ianao fa maratrako dia mandehanako any amin'ny président raha te hihinana ry an'ny ty misolelaka devoky asakona tsy kombakombanareo sy ny président milaza azo ray aman-dreny iny zao tsy fahitana ny anjara zao lasa mandehany fa mandreraka na mijery ny tieto azy fa inona mampiazo azo ny tieto
Samy andrinina. Maty keo tena fa mivandravandra maharikoriko. Azafady eo nindraritra anto. Afaka miresaka kely atsy ivelana atsy vitsika aloha. Tsy maninona mihitsy président. Ka izao e, arak'ireny raha nahita ireny indrindranto dia sika isanona nametrahany manana an'ireo zanany sy ny fikaraka ny nananto vadiny. Ny tiako anontany anao dia ny hoe vonina indraindraikitra ve ianao sa manana olany a? Mampalahelo mihitsy reto zanany reto président ka angamba tsy havita hijery azy fotsiny ireo aka. Isaoko anao aloha zaika. Izy ireo moa tsy mba hitsy fianakaviany afaka mandray azy ireo ka tsy maintsika no andray azy. Manana raha teo efa mba nametraka fitokisana tamitsika ihany ary maly ny fanavotana ny aiky nataon'ny lanto tamiko a président. Ka mbola tsy fandraisana fanapahan-kevitra hevitra angamba aloha zao fa hoe iza ny mety raisinao an-tanana ny momba azy mba ahafahana mefitra izay atao e. Raha araky ny eritreritro aloha président dia aleo izy telo tango raisiko. Zay mivady raha teo moa hitanao fa tsy niteraka ka angamba ny zay no mety atao e. Fa araky ny teninao to dia hoe mbola tsy tena fanapahan-kevitra matotra moa zany satria mety ho sarotra ho an'ny vadiko ny andray azy zany eritreritro zany. Ka zany indrindra ka izao e, mety mbola nisy olana ve mivadinao raha ohatra hoe andefa fanampiana ho azy ireo aka? So dia tsy mety zany président. Asa moko ianao ve fa nikarakara ny fahasalaman'ny lanto nefa mbola ame fanampiana an'izany ihany koa. Ka izao ny izy nikandrampo olaniko amin'ny fanampiana ny mpiarabelona amiko anie ny fananana izay no ariko e. Indrindra fony fahantano rako ho aiza rozy ianao ireo ankizy tsy manatsiny ireo ka iza no mba hamelona sy karakara azy. Aleoko lanina amin'ny fanaovana ny soty androka efa ho fotiringa aty zay ihany. Tena olona mivaraka ianao ty président marina ary tena ray aman-dreny fa tsy ray aman-dreny fahatany. Ay ve ka mbola misy olona loatra an'izao ihany eto amin'ity Madagasikara. Izao no misy aleo hotsaraina amin'ny ataon'ny olona fa tsy hotsaraina fotsiny hoe mpivavaka be nefa entiny anafiaina ny toetra ny biby ataony fotsiny ny fivavahana. Zany aloha dia marina mihitsy e. Ianao angamba anao tson'ny olona ry président. Ka izay zany fa mbola resaka matitra kokoa amin'izay sika isanao sy ny amin'ny vaditsika avy koa e. Zay eny ary. Andeha ho any amin'ilay président namatry tady iny mba notaniako izay misy an'ireo ray aman-dreniko. Azoko antoka fa mahafantatra ny toerana hipetrahany izy iny satria tena ohatran'ny hoe havana mihitsy ny fifandraisany amin'ny dada. Izay mihitsy mataoko raha pitsoka. Manahoana re izao andro eo zandriko e. Efa mba nitombo soa tsara ve izy ireo sa nijanona ho tsy zarizary kely ihany taoriana n'iny kotana tao an-trano iny. Ary dada sy neniko re izao mba manahoana e. Efa antitra be noho ny amafisany fiainana ve? Taona nenina izany anandao ny-tokantranonay mantra. Nilozako tao anaty fahantrana lalina ny zandriko sy ny ray aman-dreniko. Kely sena kely ihany ary efa tena dinihana. Hevitra maimaika tsy namadihana impito misaina akory aloha vao nanapa-kevitra. Anatra ho azo. Manahoana ianao président? Salama tsara ka fa misaotra mipetrapetra. Azafady iza moa ianao raha tsy mahadiso e. Anjara tompoko. Zanaka vavy matoa n'Andriamatoa lanto sy Ramatoa manana. Ihany tsara ve ianao? Tena tsy mahampiro. Niova be ianao anaka. Niova ahoana moa izay Andriamatoa président? Ka sahala amin'ireny vazaha ireny ko. Saika ny teny tamin'ny teny vahiny mihitsy ateo raha tsy ianao ny teny voalohany anaka. Ie
Ny tanànanareo koa raha nisy fiovana be a? Niova ho ratsy aloha ve sa niova ho tsara ozy ianao ka? Azo lazaina ho mandroso ka. Zany ve? Gaga fotsiny aho nahitany lalana vita rarivato sy tsy vita goudron. Lalana ahitana jiro manazava. Azo ambara ho madio koa ny tanànanareo. Fa iza tokoa nanao andreny? Ny prezidansa, ny be ny tanàna sa ny fanjakana fohy be? Anao tia koa anaka. Ka izao hoe nisy niezaka nataon'ny fokotany a, fa teo koa ny fanampiany malala tanàna. Ny fanjakana fohy be aloha tsy raha izay fokotany kely tsy misy dikany aty. Inona ny raha iny an'izany? Rehefa fifidianana eto amin'ny firenena ihany vao mba misy dikany fokotany. Ankoatran'izay dia rafitra kely tsy misy dikany eo ambany fahefana be ananan'ny fanjakany fotony. Manana olana eo amin'ny fitsinjaram-pahefantsika eto Madagasikara ka izany mahatonga ny olona hifanilika andraikitra. Izany noho izy anaka. Fa iza loatra izany président Bokotany tia tanindrazana izany ka mahavita mampandroso ny faritra kely Aldiny? Ianao tia koa anaka. Hatramin'izao aloha anaka dia mbola izaho ihany ny président Bokotany eto a. Taona mahery izay ny adidiko an'izao tanàna izao. Raha ny ato an-tsaiko azy anaka dia mbola mihoatra lavitra noho izao no tokony ataoko a. Saingy tsy ampy ny eo tanany. Dia mionona amin'izao aloha. Miandry anareo tanora indray ny fanohizana izay mba kely vita indray Dia anao tokoa moa izany. Izany indrindrako. Fa ny antony tena nataonako anao a président dia momba an'ireo ray aman-dreniko sy ireo zandriko a. Sao dia mba fantatrao hoe aiza indray izy ireo no mifindra. Nanantona tarehy amin'ilay trano fandrana farany teo mantsy fa laza ny olona tany hoe vao nipetraka ataon'ny Reitor zareo dia nifindra. Ka tara lava momba azy ireny fa aleo aloha hanafitra andramatoavady koa mba hitondra zavatra hosotroana sy anona etsika ka. Tsy maintsy ajaina ny vahiny fa tsy tazatazanina fotsiny anako. Indrindra fa tsy nifankahita taonany maro kosa veko. Dia za tanora indray ve no ajaina président o? Rehefa vahiny anaka dia ajaina foana na antitra na tanora. Eny fa na dia ankizy koa azako. Vetivety fotsiny anako. Zao ary mety ny tsara ianao anaka amin'izay zavatra lazaiko anao. Fa ilaza zavatra tsy ampoizinao a momba ny ankonana nisy anao. Fa zava-doza nga no lazainao président? Zava-doza sy mampapely tokoa. Za indrindra no lazako taminao hoe mitony rehefa mare izay ho tantaraiko a. Ka izao izy anaka. Ny sinona re? Tonga dia tsoroko ny resaka fa mahela ny fitantarana sy ny folakolahany. Andriamanitro, mitobotoboka be ny foko izany. Nio no ianao. Oka aloha isotro rano fa ila tsy ho avy miaina mihitsy a. Tsy maninona aloha izany. Ka izao ary, izao noho izy a. Narary fo tamin'ny tsy fahitananao ny reninao. Nikorotana noho ny tsy fahamarinana toeran'ny asa ny rainareo ny tokantramon'ny lanto sy manana. Ataoko fa somary nitranga ihany izany tamin'ny fotoana ny alana tao aminareo e. Namony kasy tanana ny vadiny isan'andro lanto. Mba nanohatra ihany no ndamatoa fa tsy nahatoraka azy noho ny ela. Tsy nisy ny afina tampoka ny fiainan'izy ireo satria tarainy mananamiko avokoa ny fiainany. Tsy zakany intsony ny fahoriana anaka matoa nozarainy tamiko a. Dia nitarika aretsina tamin'ny lanto izany ka lasa dala izy. Lasa dala ve dada président? Andriamanitro, fanahoana loatra re? Eny azo lasaina hoe adala ihany izy saingy ny mpitsabo azy milaza fa tsy adala izy fa marary saina fotsiny. Niverina mipetraka tetỳ amin'ny manodidina zareo taty aoriana anaka. Taona roa taoriana lasa dala azy dia... Président, dia inona ny toy? Rehefa nolazon'ny aretim-po noho ny tsy fahitananao sy ny vokatry ny daroka nataon'ny lanto taminy dia... Dia naninona président? Maty manana. Ahoana tsara hoe? Eny anaka. Maty neny? Maty ny reninao e. Tia. Tia anao anako. Okizay aloha. Maty noho nataoko ny reniko. Tsara mitia aloha ianao anaka. Malemy ny tongotro. Oay marina. Tena torany ty. Loza marina. Nasolovin-jerangana.
Fa tsy maninona intsony zao ianao anaka? Tsy maninona intsony? Efa tsy maninona Président fa misaotra amin'ny fikarakarana. Tinio tsara ny sainao anako. Tinio tsara ny saina aloha. Fatairana fotsiny iny fa tsy aretina akorika. Fa hono fa aiza tokoa moa ianao zao no mamantany? Hono azy anjara? Misy oliva tananao ve sa... Raha misy trano fandraisam-bahiny aty dia aleo angamba ho any ano hipetraka aloha mandrapa. Ka mandrapa ho vina nefa no mipetrahanao any ka? Mandrapa fantarako ny efa ran'ireo ray aman-dreniko sy ireo mpiray-tampo aniko. Rehefa fantatro momba azy ireo dia ho hitako eo ihany izay atao. Président. Ahoana izay anjara? Tia hitany dada. Fa aiza izy? Ka mbola any amin'ny toby fitsaboana marary saina anie izy. Any Anjanamasina? Indrindra. Entiko any ianao raha tena tsy maninona tokoa ka? Tsy maninona fa aleo akaina fotsiny vao mandeha any ary. Satroko mantsy na dia androany any aza. Sa mbola miasa Président? Azoko apetraka amin'ny lefitra aloha ny asa fa ny tena zava-dehibe amiko izao dia ny fahitanao ny rainao kosa. Hotahin'Andriamanitra ny ianao Président amin'izao zavatra ataonao amiko izao. Fa izao anaka izao Eny tompoko. Misy zavatra mba tiako lazaina aminao aloha. Hoe ahoana? Araka ny lazain'ny mpitsabo andrainao dia vokatry ny fiasan-tsaina tamin'ny ady-piainana na tonga azy ho tratry ny névrose na ny hoe areti-tsaina mandalo taminy. Ka izany indrindra na tonga azy ho kositina tao an-trano ary mbola tezitra sy nahavita mikasy tanana ny manana reninao. Tsy fantatra izy ireo hoe aretina ny nazo andrangaka ka niomby teny ihany izany dia nivadika ho psychose ilay névrose ka lasa narary-saina tanteraka izy. Ka tandremo anaka ny fiasan-tsaina be loatra fa mampidi-doza tandremo Tsy nahinandamy olana ve izy Président ka izay no nahatonga azy ho lasa tala? Izany indrindra tena fantatro tsara. Ka araka ny nambaran'ireo mpitsabo dia tsy zaka ny adi-tsainy. Izany indrindra anaka no mba nanarako anao hoe tandremo ihany io fiasan-tsaina be loatra io fa zava-doza io ekena fa misy ny olana samihafa kanefa aoka tsy atao zava-dehibe hanimba-saina izany. Azonao ve izany? Tsara koa nefa ny tsy mivaky loha tena tsy tsara io. Fa raha iso ampahatoniana fotsiny ny olana savopady mantsy ny sainy. Efa pakatinga ianao Président fa toa hainao tsara ny fombafomba rehetra ty. Ianao ty koa anaka. Ka izany eny nanatotra ny lanto taty za koa ny karakara azy. Izany no aizako ny atsimo sy avaratra ty anaka. Hitako moko. Ato ny efitra misy azy. Misaotra anao dokotera. Io izy. Tiaza gaga aloha ianao raha miamboatsika izy mitady fahanginana hono mantsy izy. Tsy malatsaka ranomasitsony ary dada. Dia izao toko moa izany sisy ianao ry dada tiako. Nanenina tanteraka nandao anareo. Io fa mierika izy fianjarany tiako ny zanako menaky neko ireny. Ho anareo zanako mato ny velomako. Ny zanako tiako ny zanako Président. Tiako ny zanako menaky neko ireny. Fantany ve ho anareo no tsy fantany izany velomako. Izany foana ny tiako nareo rehefa mahita olona izy. Tiako tiany loatra nareo zanany izany mahatonga azy mamerimberina foana momba anareo. Tiany loatra nareo ka ny zanako hery nanosika ny sainy tsy hipetra-potsiny izany saingy tsy zaka ny sainy. Tafahoatra ny fitiavana anareo anako. Tafahoatra? Angamo Président misy fitiavana tafahoatra izany? Ka ny zavatra rehetra rehefa tafahoatra dia mety hiteraka voka-dratsy eo amin'ny fiainana anaka tadio izany. Fa mbola ho sitrana ve dada Président? Ka matsika mitsabo dia manantena fahasitranana ry anjara. Efa mba misy fiatsarana izao ny fahasalamany. Samy mitondra mbavakasitsika izany anaka. Tsy maninona fa honerako ny volanao lany mikarakarana azy Président. Misaotra betsaka. Fa ahoana kosa anaka? Mahatsiaro tena ho antony nahatonga ndraiky ho lasa adala sy nreniko ho faty Président ka te hanonitra ny fahadisoako mba hamora ny tody latsaka amiko. Raha tianao izany ianao dia aleo ny fikarakarantsika azy manaraka no ataonao. Azonao ve izany? Raha tsy mety moa ny sainao fa te hamerina ny volako lany dia aleoko metsika ny sahirana izay vola tokony menao any. Aleo mandeha vera mitsika fa
mahery fihetsika nato izany andao amin'izay aloha. Velony dada. Dada o. Dada. Andao anako, andao. Tiako noho ny zanako anga ianao ka, ery zanako tiako indrindra. Voayato ary zanako avonjeo e. Mpangala zazy e. Anasitako presidente mba iento amin'ny afasany iny koa. Eny aleo fa ho hitantsika eo indray ny fotoana tsara indrindra hitondrananao any anako. Hitanao veary neny zao. Neny tonga eto satria mahatsapa ho antona tonga anao voahita ato amin'ity rindrim-bato ty. Mifona aminao ty sombina ianao fa be fahotana. Fantatro fa tsy mandre antsony ny vatanao fa mandre akosa ny fanahinao. Fantatroko fa tsy ampiverina ntsony ianao ny fifonako fa mba hampihena ny todiny nataoko dia mitala ho azy neny aza tambesatra amiko ny fahotako. Manenina tongotra matanana tamin'iny fitsoahako tao an-trano eny. Indro apetrako anao ty voninkazo ty. Ho fanehoana fa atomboko mandrakizay ianao. Raha isoroniny malala ty fanomezany ty mba mandriam-piadanana fa voaraiko nianatra tamin'ny fiainantsika. Manahoana ianao president? Manahoana ianao anaka? Salama tsara ka. Mazotoerana anako. Mazotoerana. Dia hono ary anjara. Dia handeha tokoa izany nareo efatra menadavy. Angamba tsy haharitra ny fijanonako eto aminao fa mbola hamonjy fotoana eny amin'ny taxi brousse izay sady ianao raha teo koa moa mbola eto am-perinasako. Tsy maninona re anako. Ka anao velomanao re miviliana ry president o. Fa izao aloha ary mba mangataka minitra vitsivitsy aminao anaka mba hitafatafafarany aminao. Fa hono mbola mananjavatra anotainy anao mantsy. Hoe ahoana izay? Dia ahoana moa izany anaka ny fianaran'ireo zanjonao ireo dia ahoana koa ny fiainanareo any lavitrany? Efa voadinika eo tsara ve ny momba an'izany sa... Efa nanangona tamin'ny karamako ohatr'izay aka. Azoko antoka fa nanganako tsena sy salon de beauté kely ny karamako nandritra izay taona 5 latsaka nisako izay. Tsara kosa izany. Efa vonona daholo ny fitaovana rehetra momba an'izany. Misy namako anampy any. Mbola manofa trano aloha fa mikasa nangana trano manokana ho ary efa any aoriana. Miezaka tsikelikely anako. Izay mihitsy. Avy makany ambanivohitra izay dia mifindra amin'ny trano efa nifandriako izay aloha mandra-panaovana trano. Ay kosa. Tsy amiko mantsy ny etan-tanana raha sady hanaovana trano no hananganana ny fidiram-bola tiako atao io. Fa hono ary anjara? Ho any ambanivohitra reo izany no andehananareo izao io? Tsy maintsy laza momba anay amin'ireo fianakaviana any aloha. Tena lasa matotra kely mihitsy ianao tery anjara ka. Mandona ny vokariny mahita anao mandray andraikitra sady amin'ny fiainana indrindra ny fandraisana ny tanana sady an'ireo zandrinao ireo. Mandimby tsy satry ny ray aman-dreninao ianao anaka. Fa ahoana tokoa no nataonao ka nahazonao vola nentinao niatrika ny fiainanao io ka? Tsy nataoko zava-pondry ny nahazoko larana voalohany tany am-pianarana fa mba nampiariko tamin'ny fiainako koa ka. Tena tsara izany anaka. Tena tsara izany. Nitady asa rehetra teny ka volana maromaro nisako dia nianatra nanao momba ny volo sy ny tareha satria nisirika nahafahako nanao an'izany. Ay kosa. Saingy tsy voaray no nataonako mbola tsy ampy. Dia hono dia ahoana izany nataonao no niraisin'izy ireo indray ianao ka? Angamba koa fitahian'Andriamanitra. Vao nandreo ka mpiasa mihitsy io toerana nandehanako io ka tena nila tokoa. Serveuse no nataoko tao. Azo navenina tamin'ny alavaka ihany ny taonako mbola tsy ampy ka izany nandreseko lahatra an'ilay mpampiasa.
Zao mantsy anaka tsy rafeniko aminao fa betsaka ireo olona mahafantatra anao no milaza fa angamba hono mialatsiny hoe ahoana izay hoe nivariteny ianao na nanambady vazaka izany nahatonga anao fotsy be sy metimety be ohatran'izao mihitsy. atahoana président fa efa retin'ity tantiako ity izany mitsaratsara fahatany sy manosiketany hafa izany be tena mahatsiravina tokoa aloha anaka. tsy manam-pirofo akory fa tonga dia mitsaotsaombava fotsiny eny. Izany no tena lozako. Reny podra fanao amin'ny tarereny mahatonga zava ohatrany izao nge. Tsy magaky izany satria zavatra ninarako nampiariko amin'ny vatako. Tena marina ny ianao anaka. Ndry? Tsy mba ngoka ny amamin'ny karamako anandritry ny efa taona fa nangoniko daholo ka zo mba nifaingana izao satria tsy te iseho aho hoe vao niala tao aminay dia tsy ho tafavoaka. Ny afo mihitsy ary président. Zavatra tsy maintsy nolalofako izany vao tonga amin'izao toerana izao marina izany anka tsisy anometsiny anao an'izany akory. Araka ny lalàna tokoa anaka dia tsy maintsy mihaza tsy ampy fivelomana amin'ny ray aman-dreny niteraka na ny aviana ny zanaka. Manana didy amin'ny fanampianan'ireo zandrinareo anao anaka rehefa mbola tsy mahavita ny dadanareo. Tsy maintsy mikarakara azy ireo sady ho fianarako mizaka tena koa izany ka tsy mampaniana loatra. Izao tokoa anaka ilanto hivoaka amin'ny ray volana fa angamba isikasenao ihany no akazy ihany tena nampivoatra be ny fahasalamany ny fifaneraseranao taminy izay nolazay le profesera Pitsabo. Azo kontoka fa tsy hitovy amin'ny fahasalamany teo aloha ny fahasalamany rehefa mivoaka avy any an-tsanamasina izy. Eny tsy ho tazony kely anao fa milazo mbola maika koa manka anao teo ka tsofoka rano ianao anaka ahita ny sosiny tsara eo amin'ny fiainanao. Aleo fa ateriko atseny an-tokotany ianao dia tsy ho adonoko mihitsy ianao président fa solondreo ray aman-dreninay tokoa. Ka izay izany no fanampiana ataontsika amin'ny mpiarabelona mitindray mitoraka ity fotodrafitrasa aloha no atao satria reny no fananimbonana sady mipetraka izay no atao. Tena manoatra ty fokotahantsika ity président no nifasakako tany fa tena manao zavatra marina moa. Ka izao ngengaty raha ny volan'ny fokotany aloha dia tsy ho ampy amin'ny tetikasa ety fotony kosa aloha so fa mbola misy koa ireo malala-tanana sady zao rangaty mananolana rabolitsika tsy ampy kely reto vinantsika reto misy mandondony izany. Mansoa manao ny président sy misy endrantro salama tsara izay anaka fa misaotra Mansoa. Manao enjara tokoa moa izany. Tena miramirana mihitsy izy izany. Mahazo mipetraka velo. Mahazo seza hoe anako hoe anao tiako. Faly mihitsy satria nareo mihitsy ny olona liako aty. Ay fa hono anatitra fieraparana mariazy sa mbola tsy mamaika izany fanambadiana izany amiko loha mbola ny fikarakarana tsara andreo zandriko loha izao no mbola mahasiriny tena izany mihitsy anaka fa na izany aza mba jereo ihany no avonao anaka. Misaotra président fa za zao zareo lasa maika lava noho ny asako ka angamba tsy dia aritra eleto na izany kosa aza ve dia tsy mba hisotro kafe na dia dite kely eto aminay kory ianao zay vao mba mandeha andaso vetivety aloha iteny Andramatovatoko mba hikarakara zavatra azotsika arahana mihinana eto kosa. Iza misahirana sy asa koa ny zay mahavariana asa koa ny zay mahavariana ny Ndramatoiny ao fa dia na ny fisiany vahiny ato aza tsy fantany akory mandreraka mihitsy. Ka hono ary anjara manao ahoana ny fiainanareo dimy menadahatra amin'ny volana vitsivitsy ny arahanareo ny ain'izay mahafinaritra sa maditra ny ankizy? Mahafinaritra aloha na dia misy ditra kely indraindray aza fanao ny ankizy fa ny amin'ny dadany somary olana kely saingy tsy atao an-tsaina be loatra fa ahoana ange lanto izany hita ihany hoe efa nitsaboana izy amin'ny fihetsika sy fiteny manahirana ataony. Eny manam-pikasana mangy anareo any ihany izay sy président rehefa vita ny projet anay hitanao tia mbola konokononony eto ty. Fa momba nina marina moa io ry misy endranto? Inona moa fa fananganana tsena manaraky ny filan'ny mponiny etsena hoe tsy anjara ny fokotany izany kanefa iandry ny tsy hanao amin'ray ve marina kosa aloha izany azafady aloha misy endranto.
mandray sanjara dia samy ela velona ne isika rehetra ao dia toy any amin'ny fihavanantsika ary zareo engany mba hitozy io fiarahantsika izao ho fankasitrahana vitanareo tsirairay tanay dia indry misy fanomezana kely atolotra ho anareo tsirairay atray amika kely dia kely ihany fa ny fomanolotra no entina mameno azy chèque bancaire ty ndray anaka tena tsy kely ty fa lehibe tokoa ry anjara sady tsy zany randrano fa tena dia misaotra indrindra ry anjara fa lehibe araky ny tenin'ny président tokoa ty fa tsy kely zany asa fanampiana tsy nitakinay tambony no nataonay saingy fankasitrahana moa no nataonao ka dia onerabe ny lany ry anjara tsy maintsy valiko ny azy olana ny soa mba ho fantany fa nahasoa ny fanampiany dia izao kory zareo ahoana ry anaka hitako ty tetikasanareo ty ary efa nambara mesendrantany ny olona narabolaka dia manamba olana ho anareo satria misy fikambanana iraisam-pirenena fantatro any izay azoko antoka fa hanampy anareo aiko sanaka mety mbola ho atsaraintsika kokoa ty tetikasy ty mba mora ny fanampiana sy avetivetiny valiny dia tena misaotra betsaka rery anjara lasa kely ty matotra araka ny voalazan'ny président ankehitriny noho ny tsombadi-piainana izany tokoa le hoe singam-bolo afaka mandavo ny vositra raha diniana mantsy ny anton'izao dia ny fandroahan'ny talehan'ny tatazy taloha antony tsy dia inona loatra nefa vokatry ny fitiavam-behivavy raha mba fantatry izay tale izay mantsy fa hoe na ny mba tanteraka fiainam-pianakaviana iray ny fihetsika nataony dia asa fotsiny mety ho tsy dia izany loatra ve no nampiova ny fiainanay fa izaho ihany ny tompona ndraikisa tamin'ny fiainanay tokony ho nitady vahaolana hafa ve tata fa tsy ny olona hoe no ny fandroanana tsy ara-dalàna mahatonga hitandrina amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina ny findranginy mitandrina mafy ankehitriny sao dia ny fihetsiko kely tsy voatandrina fotsiny no hanimba fiainan'olona afaka tsy zaka ny eritreritro izany tsy maintsy mivaly foana ny ratsy atao satria reko tateoriana fa hoe nikatona olo le orinasa nesan'ny data noho ny tsy fandoavana ara-dalàna ny karamampiasa fifandrifiany zavatra ve nefa izany asa nazanaty izany hananarako tsara ndreto zandriko reto ny fitandremana amin'ny fanapahan-kevitra raisina sao dia hanimba fiainan'olona tsy hanometsy ny tenako tsoniko tamin'ny fialako tao amin'ndray mandriniko satria tsy nisy izany raha tsy voaroaka tsy ara-drariny tamin'ny asany data tsia safidiny ka tsy ahiriko amin'ny hafa nampianatra fiainana koa nefa nitrangana izy taminay na izany aza mba nisy ihany ireo tombontsoa azoko lasa matotra lasa mizaka tena tsy azoko veroka mivadiky ny ampitsoka samy mitandrina ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tsy azo veroka nosoratany vombona varungy ho velomin'ny rakoto faly sinaizy miaraka amin'ny miravo vanitsoa nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy olosoa